Faly miarabantsika indray amin'izao alahady izao, hiaraka hiaino sy satsaina ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo, ary mbola ao anatin'ny fotoana isaintsainantsika ihany ny loha hevitra hoe mifampahery ny mpino. Ry havana tsara ny manamarika fa raha nanomana izao toriteny izao dia sarotsarotra ihany, satria tsy hoe sarotsarotra sy le teniny ny sarotra, fa efa presque voalaza daholo zany amin'ity resaka mifampahery ny mpino ity, satria nanomboka tamin'ny alahady voalohany, faharoa, fahatelo, efa toriteny sesisesy teto efa nanomboka, efa fantatra, efa fahita taratra zany le izy raha mihaino an'le izy anatin'le vidéo YouTube ireny tsika. Moa ny pasterantsika koa anatin'ireny roa isan'andro zarain'ireny dia efa miteny foana ny Andriamanitra mampahery, ny fanahy masina mampahery, Jesosy mampahery, ny anjely ahoana ny toetran'olona afaka mampahery. Zany efa tao daholo, efa tao tsaiko daholo zany tamin'ny nanomana ny toriteny ity ako, dia za avy eo hoe aleo tsy moramora, raha ohatra moramora koa raha nanao copier-coller zany dia nahodikoodiko kely teo dia navita zavatra ihany. Dia avy eo indray nieritreretra hoe aleo hoentina amin'ny fijery hafa, tsy hoe mbola tsisy ny teny akory fa fijery hafa, dia mifatoka tanteraka amin'ny le texte tato anatin'ny vakiana androany zany, satria ny salamo dia tena marina tokoa zany, miresaka an'Andriamanitra le fialofana lehibe indrindra. Ary io Andriamanitra lehibe indrindra io no talaony Davida tamin'izy nitsoka ny Saoly zany, nitalao mafy izy, Andriamanitra ny tedaviny, Andriamanitra forteresse ozy izy ny teny vazaha zay, Andriamanitra tao ihany izy ny afaka nihery, Andriamanitra no heriny. Afaka nitory koa zako hoe satria alahady ny akafita moa androany, akafita dia akany fialofana tangaina, io zany no alahady. Rehefa mijery an'le perikopa kely ianao dia misy soratra eo amin'ny alahady androany, akafita, akany fialofana tangaina. Orphelinat izy io miaraka amin'ny foibe FJKM, ho antsika izay liana amin'izany, satria miafaka manome volontsika, afaka mampahery tsika amin'ny fomba izay ataontsika, dia ao anatin'ny misy lien ao amin'ny FJKM foibe na ao amin'ny Facebook ao. Afaka nitoran'izay koa fa satria efa tamin'ny lahady efa nisy nitoran'izay, raha sy tsy resaka hoe akafita ny resana fa ny zazakamboty, ny olona mahantra, ny anona, tsy donc tsy dia ivalaparako lalana le resaka fiahina. Tsara atoriana fa tsy anio, tsy anjarako mitoran'le izy zaho, fa ny zavatra tiako toriana androany na tiako resahana zany, le toriana koa moa ny ohatrany hoe za moa zany tsy dia tena hoe mpitory-teny en tant que tel, fa tondra teny angambana, dia lay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany 9:14, dia nanomboka teo amin'ny le fara 9:14 azafady, nanomboka teo amin'ny toko 14 andininy toko 9 andininy 14. Toko 14 andininy 15, zay izy. Donc anatin'ity zany hitantsika taratra. Azafady ny ataovy manomboka eo amin'le toko 15 le izy azafady, ery raha possible. Anatin'ity teny ity zany tonga dia hitantsika taratra fa i Paoly no manoratra any amin'ny fiangonana any Korinto, ary eto izy dia efa miteny amin'ny fiangonana hoe ho avy any aminareo i Timoty zany no irahany, notrany hoe nysavalalana satria mbola tonga tany izy avy eo. Ary ny tena marina dia Timoty dia olona fantatry Paoly tsara ary tiany Paoly, satria zanany ara-panaraka ny teniny io. Fa ny particularité an'i Timoty dia tanora izy voalohany indrindra, metisy izy faharoa an'izany, grika sy jiosy, ary
matatahotra. Ity Timoty ity dia ilay Timoty nanoratam-Paoly soratra lava be, le epitra pastoral lao izy ny fitenenana Timoty voalohany, Timoty faharoa. Ary izy ny atefahana ao anatin'ireny soratana tamin'ny teny nahitana an'le hoe misy totovay kely. Ngambany zany ulcère zany rehefa matahotra manko dia ohatrany hoe misy ulcère ngambany, zay ngambany tendena amin'ny Paoly anazy. Saritahotra zany izy, saritahotra izy. Ary ny tena mahagaga dia hainy Paoly, fantatry Paoly Timoty. Ary nandehana nalefa ny Timoty dia zavatra voalohany nataony dia ny teny vazaha izy hoe gestion de la crainte, gestion de la peur. Fomba voalohany nampiasain'ny Paoly zany ankahirezana ny Timoty eo ny taratasy lavabe nataony. Tsy ny teny fotsiny hoe Timoty mandeha any ianao, fantatry Timoty tsara mihitsiny fa io Korinto io azo atao hoe tamin'izany fotoana izany fiangonana tsy milamina ozy izy ny fitenenana. Misy adiady, misy fomba tsy fanao tao, misy teny avany amin'ny paganisme ozy izy ny fitenenana, satria mifangaro tao na grika na jiosy. Ny sasany mizizo amin'ny resaka judaisme, sasany te hampiditra fomba ny grika ao anatin'ny fiangonana. Donc tsy maintsy namboamboarina, tsy hoe namboarina, tsy maintsy nalefa zany. Paoly moa zany namorona le fiangonana voalohany, tsy maintsy nandefa olona tany izy amahandretrarehetra zay olan'izay. Ary fantatry Timoty tsara zany, dia eo le mitseho le zavatra hoe izy manana ny tahotrany, tsy moramora amin'ny mandeha any, satria izy nahita tsara mihitsy izy tamin'ny Paoly nitoro tany Korinto angambany na Efesa, tsy tadidiko. Izy niaraka tamin'ny Paoly, nge Paoly nitora-bato Paoly naiky maty mihitsy teo imasony teo, nandeha tany ampigadrana. Fatany tsara mihitsy fa rehefa mitory an'Andriamanitra zany, rehefa miteny mitory an'Andriamanitra. Andriamanitra moa zany nresahana eto, fa tena Jesosy moa nresahana zany tamin'izany andro zany, hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Jesosy io nge le Mesia niandrasanareo, todiany aminazy io nivononareo nitsangana tamin'ny maty, izy zanak'Andriamanitra io, fa nareo mbola aza miandriandry Mesia zany tsony, rehefa io izy sarotra be no nitory an'izany zavatra zany taloha. Dia nalefa amin'ny Paoly zany Timoty dia tsy maintsy izay aloha no nataony voalohany. Ary tsy moramora ny mandresy lahatra amin'izany, fa tena fampahirezana zany tompoko, fampahirezana ny mpino zany. Mila voalohany zany dia mila mahafantatra ianao raha te hampahery olona, mila fantarinao hoe aiza ny angle hampahirezinao anazy. Izay ny zavatra voalohany indrindra. Ary matetika ny angle voalohany, tsy haiko aloha le dikan'ny angle amin'ny teny gasy fa mialatsiny, le angle voalohany tsy maintsy idirana, tsy hampahirezana rehefa antrasampino dia ny tahotra. Satria antsika olombelona manana ny tahotritsika, manana ny ahiahitsika, na ny asa nampiasana ary mampatahotra antsika. Matahotra tsika ho an'ny ampitotsika, matahotra tsika ho an'ny fahasalamantsika, matahotra tsika ho an'ny finansantsika. Ny olona zany naturellement nous sommes des êtres craintifs. Dia izao tontolo izao manana ny fombany, ary io marché anankiray tena lucratif mihitsy io resaka tahotra io amin'izao fotoana izao. Rehefa miainanareo ary voizon'izao tontolo izao resaka tahotra io, fantany fa matahotra tsika, ary fantany fa rehefa matahotra tsika dia manipulable. Rehefa mijery ny anao manjery nareo, sary, feo, inona, tahotra daholo no mandeha eo, ady daholo no mandeha eo, reny rehetrarehetra reny migénéré inona moa, tahotra endogène sy exogène zany mifangaro daholo. Dia eo tsika dia rehefa rebrepena amin'izay tsika avy eo, satria zao CO2 mananona vaky ny lanitra, tsy haiko tsony mafana, dia mila manao an'izao rehetrarehetra zany ao anatin'ny tahotra, matahotra daholo tsika. Dia iny tsika matahotra dia ampitaina amin'ny havana any, tandreo fa misy an'izao tamin'ireny tsiritsiritra lalina moa zany tamin'ireny resaka bibikely mandehandeha tany anaty lanitra tamin'ny 2021-2022 le tsy maintsy asiana masika reny zany nampatahotra tsika daholo reny. Donc fantatry Paoly fa matahotra Timoty, et tsika olombelona samy matahotra daholo. Gestion de la peur, zay zany ny fankahirezana voalohany.
Fa maninona ary no mila ankairezina tsika par rapport amin'izay tahotra izay. Resaka tenin'Andriamanitra no resahana eto ry havana. Ary Jesosy ny teny tao amin'le Jaona nivakitsika teo, namerimberina izy. Fa tsy avy aminy teny fa avy amin'Andriamanitra. Ary izay tia ny teniny dia tia an'Andriamanitra, izay tia anazy dia tia an'Andriamanitra, ary ankatony teniny. Izay no navelan'i Jesosy. Resaka tenin'Andriamanitra ny resahana eto, resaka tenin'i Jesosy ny resahana eto. Tsy moramora izany, tsy moramora en tant que tsy moramora izy ho an'ny olona tsy mpino, fa raha olona mpino tsika dia mora amintsika satria manana ny fanahy masina tsika. Izay olona misinteresse amin'ny trano tenin'Andriamanitra ry havana dia manana ny fanahy masina. Tsy tsika mangataka anazy, tonga ho azy ao amintsika izy. Vao manokatra baiboly tsika, vao mieritreritra ny tenin'Andriamanitra tsika dia efa misy présence ao anatintsika ao. Tsy miresaka surnaturel araka ireny resaka ny fiangonana sasany ireny, fa resaka fahamarinana ny resahako. I Jesosy no ny teny raha averintsika izy ao anatin'ny Jaona teo. Raha tia ahy ianareo dia ho tia ny Ray, dia izahay hitoetra ao aminareo. Izany natao hoe présence divine ry havana ao anatintsika ao. Ary izany présence divine izany dia ny tenin'Andriamanitra no mitondra an'izany ao amintsika. Mangataka anareo hamaky an'i Jaona rehefa malalaka nareo, fa tena nampahery anaty resaka tao amin'ny Jaona ity. Dia arahinao io mihitsy ara nitoriako fa aleoko mihitsy n'ilay Timoty indray angamba, satria ilay Timoty tena ahitana ilay fifampaherezana entre samy mpino mihitsy ao anatiny. Faharoa zany, voalohany zany ny tenentsika teo hoe ny tahotra no namboarin'ny Paoly voalohany aloha. Ary izy nanamboatra an'ilay tahotra io dia tsy Timoty intsony no sady resiavany avy eo, fa tsy maintsy mbola niresaka tamin'ilay olona tany Timoty tany Korinto indray izy tao am-piangonana. Ozy izy hoe ato amin'ny andininy fafolo azafady. Vakiako angamba ty fa ty fafolo azafady raha afaka aseho hoe tsy andininy fafolo. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy hanan-tahotra, io ilay tahotra nyresantsika teo, eo aminareo izy eo aminareo dia tandremo mba tsy hanan-tahotra aminareo izy, fa ny asan'ny tompo no ataony. Mazava angamba izay, asan'ny tompo ny ataony Timoty any, fa tsy zavatra hafa akory, tsy zavatra hafa akory, fa asan'ny tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Dia manaraka ho aza vela isy olona anao tsinotsinona azy, fa atery soamatsara izy mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany ao. Io zany amin'ny teny française mazava tsara, que personne ne le méprise, accompagnez-le en paix. Ny crainte zany amin'ny teny vazaha izy tamin'ny voasoratra teto finalité c'est la paix. Tsy hoe fankahirezana ohatr'izao fotsiny iny dia rehefa avy eo indray izy hiverina matahotra. Tsy hoe asany ahoana re zany rezarana développement personnel ireny hoe vitanao io vitantsika io ianao ihany no mahatonga an'io, raha tsy ianao dia zao tsy ireny io resaka io tompoko. Ny resaka fampiherezana resahan'ny Paoly eto dia tena zavatra mitady fiadanam-po. Izay mihitsy le fiteny, tady fiadanam-po. Ary efa nampahereziny Timoty dia mbola nampahereziny, tsy hoe nampahereziny koa, fa niresaka tamin'ilay olona tokony handrain'ny Timoty hoe tandremo, fa zao olona io aza manamavomavo azy nareo satria tanora angamba nisy, satria metisy izy fa ampahereza izy amin'ny fomba araka ny tian'Andriamanitra, satria Andriamanitra no asan'Andriamanitra no ataony. Faharoa, inona ara no danger izy ny fiteny, inona ny zavatra mety ratsy raha mitory izany fahamarinan'Andriamanitra izany atsika, tsy hoe mitory teny ety ihany fa tsika tsirairay samy mitovy daholo. Tenin'Andriamanitra rehefa dia tsika rehetrarehetra samy mitory amin'ny fombantsika, fitondrantenantsika, amin'ny fahaizantsika, naiza misy atsika, raha ohatra tena tia an'izany teny izany tsika. Inona raha mety loza indrindra ny atao am-piangonana raha mitory tenin'Andriamanitra tsika tsy ampy fahasahiana ao anaty tahotra.
dia ny voalohany indrindra angambany dia ny tenin'Andriamanitra dia manana ny autorité amin'ny foana fa misy zavatra tsy voalaza, misy zavatra hodikodina. Voalaza omby eny tamin'ny mpitandrina taloha tety misy fiangonana any ivelana any tsy miresaka ota ntsony, hodikodina fotsiny resaka. Andriamanitra tia atsika, Jesosy tia atsika, izy no lehibe indrindra, izy ny izay ny culte zany, fa tsy toriana ntsony zany le zavatra mampiova fo. Mila mampiova satria ny tenin'Andriamanitra toko dia fiovam-po no tediaviny voalohany indrindra. Ary za manokana raha no mikatia ny tenin'Andriamanitra dia nisy toriteny na voatonana nahatsapa hoe za zay. Dia izay ny tediavin'ny toritenin'Andriamanitra. Iny fois izy mipakana anatin'ny fonao na ankaratsinana, tsy ankaratsinana moa zany fa ny ratsy ao aminao fa ny tenin'Andriamanitra tsara foana. Dia izay manomboka hoe intéressement izy ny vazaha. Iny fois ianao misintéressé anazy tonga amin'ny fanahy masina. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa misintéressé tsy misintéressé vainement izy ny fitenenana fa tena mitondra tsy hoe hotoriana ety fa tena mitondra fiadanam-po aminao. Dia izay ny olana ao am-piangonana amin'izao fotoan'izao, misy fiangonana lasa foi de surfaçage izy tamin'izay. Mialatsina fa tamin'ny tevazana no manako amin'ity dia aveo navadika ilay izy satria sarotsarotra ihany koa ilay tevazaha rehefa eritreretana. Lasa foi de surfaçage fotsiny zany le tsika. Le foi de surfaçage io le foi tsy misengage, tsy sa miditra. Mijorozy izy soyez des hommes ozy izy Paul zay tamin'ny resaka tamin'ny zareo tao a-Timothée, soyez des hommes, engagez-vous, tenez ferme. Dia tsy sa ntsony tsika fa foi de surfaçage, tsy azo tsoriana ntsony ny teny ohatr'izao fa sao dia masosotra ny ray ihany. Aloha tsika tsy miresaka ny anina ohatr'izao ntsony fa anjary tsy mahazo subvention ntsony fiangonana sasany resahako fa tsy tsika. Misy mosa amin'teny mihitsy hoe aloha tsy mandrebirebi saim-bahoaka rehefa ao am-piangonana fa tory fotsiny zay ny tena afaka nitory hoe akafita na Jesosy tsara mitory an'ireny ary tena marina ireny. Ary za mba invité anareo jerevo ny chaîne YouTube antsika fa be trésor ao anatiny ao. Tsy ny chaîne YouTube antsika rehefa misy chaîne YouTube betsaka be mitory fahamarinana ry havana. Fa anio dia tehiteny mihitsy ary te hanindry an'izay, tsy tokony atahotra mipino rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra. Sa mijoro ny mpino satria efa nahazo hery. I Paoly afaka nankahery any Timoty sy ireo olona ao a-Korintho satria izy mihitsy no manambara fa izy dia nahazo hery avy any amin'Andriamanitra satria Jesosy no niseho taminy. I Paoly zany nahazo hery dia afaka mankahery ny mpino tao a-Korintho sy Timoty izay nalefany. Dia itsika koa izay manana ny tenin'Andriamanitra dia mahazo hery satria araka ny teny tao amin'ny Jaona teo izay nytenenin' Jesosy tsy hokambotona reo izy fa raha mitandrina ny teniko nareo dia ho ao aminareo aho sy ny ray sy ny fanahy masina zany. Tsika zany raha mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia izay présence izay koa ao amintsika satria présence andresahany eto. Mila présence tsika mba hijoroantsika, mba hanasoran'izany tahotra zany ary mba hazahoantsika fiadanam-po. Izay zany ny tena tanjony eto tsy tahotra ny resahany fampaherezana hoe azo avy any ambony zany le fampaherezana voalohany mipakaty amintsika dia tsika rehefa mahazo hery dia afaka mampahery ny hafa. Tsy misy olona ry havana tsy miha hoe zay tsy mahay mampahery zay fa zay tsisy pino ny resahany eto, mifampahery ny mpino. Tsy misy pino tsy mahay mampahery zany. Samy manana fahaiza mampahery tsika amin'ny fomba ananantsika, amin'ny personnalité atsika. Ary izay ny tsara anananao am-piangonana satria tena teto amin'ity fiangonana ity dia betsaka mipampahery, betsaka mimpandalo teto sanana nampahery. Ary izay ny particularité amin'ny mpino tsy mandeha mitabataba ery amasin'olona ery raha ihany nange nataoko an'izao fa nanao an'izao, betsaka ry havana. Samy manana an'izany, samy nandalo daholo tsika, samy nanana mpino tsika tato amin'ity fiangonana ity na tana fiangonantsika tany tonga tao amintsika mangingina na niantso atsika na nandefa message atsika mifampahery. Présence andresah ary fahatelo farany resahako dia ny présence eto tsy resaka akory hoe SMS dia mahay reza rahalahy ho tompo mbanao. Tsy haiko ny impact andreny no fa mialatsiny fa za personnellement tsy mahay andreny. Tsy
tsy hoe misy tsisy impact aminahy koa fa ça me touche mais pas pour autant fa ny zavatra tedavina dia présence. Raha misy olona te hampahery anao ka raha ohatra izy hoe ao an-tranonao na ao amin'ny firenena misy anao na ao amin'ny fiangonana misy anao dia mila présence. Ny olona riavana raha surtout ny olona manana fahoriana dia présence ny tedavina. Tsara ny teny, tsara ny fampaherezana fa mila présence no tadiavina. Zay présence zay dia io présence io dia présence an'Andriamanitra. Rehefa manana présence an'Andriamanitra zany tsika dia afaka ny tahotra, mahazo fampaherezana isika, mahay mampahery isika, ary ny tenin'Andriamanitra dia ho voatory ao anatin'ny puissance autorité tanteraka ary ho famarinana tsisy very na ho kely ary fa zavatra tian'Andriamanitra ampitenenina antsika dia ho voatenintsika ary voasehontsika manerana izao tontolo izao sy antrampino izay miaraka amintsika. Ary farany aleo tsy adinoina na dia efa voateny ara le resaka le inona moa le ato amin'ny faran'ity verset ty le ao amin'ny verset 14 izay manao hoe izany rehetra izany ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Io zany raha mamaky an'io tsika dia ozy izy fitenenana hoe amin'ny teny vazaha hoe finalement zany les gestions, les fortifications mutuelles, les encouragements réciproques na mutuels dia c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Manam-pitiavantsika Andriamanitra dia fitiavana. Efa nitoriana teto fa afaka mahay amin'ity araka an'Andriamanitra isika, tsy fitiavana agape ny resahana eto fa tsy le fitiavan'olombelona plus ou moins amboamboariny rehetra. Rehefa manana fitiavan'Andriamanitra araka an'Andriamanitra tsika dia afaka mankahery araka an'Andriamanitra. Araka an'Andriamanitra dia le fitiavana sy fankahirezana zany araka an'Andriamanitra dia tsy maintsy miaraka. Zay no maharatsy ny tsy hoe contre ny fombafomba, zay no maharatsy ny fombafomba nandray. Ohatrany tsy ampy fitiavana le fombafomba nandray fa ohatrany hoe zay zany ny fankaharezana tsisy fitiavana riavana dia resena tao vazaha hoe activisme. Ohatrany hoe activisme fotsiny, fombafomba fotsiny, adidy, zay ny teny gasy. Adidy tsy maintsy ataony adidy. Tsy hita zay maharatsy azy izy ny fitenenan'izay fa entre sampino tsika aloha tsy hanao adidy, zay ny afatra. Aloha tsy hanao adidy tsika, aloha tsy activisme nataontsika entre sampino fa tena mifankahery araka an'Andriamanitra. Satria amin'ny voninahitra tsy ho an'ilay mpampahery na tsy ho an'ilay fampaherezana fa ho an'Andriamanitra rery ihany, ho an'i Jesosy Kristy tompontsika ozy aho ary non, Andriamanitra, Jesosy Kristy notre sauveur mpamonjy et notre Seigneur. Miaraka koa ny sauveur et Seigneur. Misy olona manko miaccepter a Jesosy ho mpamonjy fa tsy le Seigneur, satria Seigneur tsy maintsy misy obéissance, tsy maintsy misy fanarahana ny teniny ao anatin'izay, tsy maintsy misy fampiasana ny teniny, mbola tsy dia fantatritsika tsara hoe il est avant tout notre Seigneur, oui, notre sauveur, oui, mais c'est aussi notre Seigneur. Dia arak'izay zany Jesosy sady mpamonjy no Seigneur et sauveur dia ny tenin'Andriamanitra koa ny fampaharezana koa tsy mety raha tsisy fitiavana. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany no voninahitra. Ary hitako fa misy tanora eto, satria tanora moa ny resahana Timoty dia 10 minitra kely mamelana anareo ataoko amin'ny teny frantsay kely de résumé kely. Donc je m'adresse à vous les jeunes qui sont là. Vous avez compris peut-être un peu le malgache, mais ce qui a été dit aujourd'hui, c'est l'engagement devant la parole de Dieu, pour la parole de Dieu. Et cet engagement génère des fois, et à juste titre, une peur en nous, une crainte. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu fait peur, mais en tant qu'homme, ce n'est pas facile pour nous de prêcher des vérités, parce que la vérité blesse, les vérités blessent.
de dénoncer certaines pratiques, de mettre le doigt où ça fait mal. Ce n'est pas facile en tant que jeune. Mais nous avons notre Seigneur qui nous a encouragés déjà, comme il a encouragé ses disciples quand il allait partir sur la croix. Et ici, le jeune Timothée a été encouragé par Paul pour aller transmettre cette lettre et dire certaines vérités, mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe. Et en tant que jeune, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, il est parti, mais il a fallu quand même que Paul recommande certaines personnes, leur dire, c'est un jeune, il ne faut pas trop le bousculer, il est un peu craintif, il ne faut pas faire en sorte qu'il va avoir encore peur. Et le danger, c'est de ne pas pouvoir dire, ressortir la force de la parole de Dieu, mais aura des paroles un peu craintives. On n'osera pas tout dire, on va juste dire des trucs en surface qui va générer ce qu'on appelle une foi de surface. Et petit à petit, le danger pour l'Église, que si on commence à ne pas prêcher la parole dans toute son autorité, on va finir par ouvrir une porte au diable et certaines doctrines vont rentrer dans l'Église. Il y a certaines pratiques qu'on ne va plus dénoncer. Et surtout, on sera, l'Église, pas nous, l'Église sera juste une Église qui n'est pas dans la foi véritable, mais une Église, comment on a dit, une Église de nombre, une Église de croyants, mais sans Dieu, c'est-à-dire une Église où il y a beaucoup de membres, mais absents de Dieu. Revenons donc à une Église biblique et revenons à la parole de Dieu. Et je vous exhorte, je vous encourage, surtout vous les jeunes, à vous intéresser à la parole de Dieu. Et mon souhait personnel, c'est de voir des jeunes, surtout, et vous tous, à l'étude biblique qui aura lieu, je ne sais pas, dans quelques mois, dans quelques semaines, chaque vendredi. Parce que j'avoue, et ça me fait mal, que l'étude biblique se limite à 3 à 4 personnes chaque vendredi. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Et ça n'engage que moi, je ne suis pas là pour juger. Vous aimez la parole de Dieu, certes, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez entendu, ce que vous avez su, ce que vous avez cru, venez partager avec certaines personnes devant la parole de Dieu, à l'étude biblique, autant que possible. Et ça, c'est juste pour la gloire de Dieu. À lui seul la gloire. Amen.